Iniary faly miaraba antsika menakavy indray izay avy ao amin'ny fikambanana rehefa biblika tafahoana eto indray sika amin'ny ora efa mahazatra anao. Mahazatra anao satria fandarana faharoapolo andro no iarahantsika menakavy izay efa nandraisanay fanamariana maro avy aminareo mianakavy na fankasitrahana na nitorohevitra ary dia tantiarahanay ireny rehetrarehetra azo tantiarahanay ireny. Manolotra araby zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta ary mankasitraka hatramin'ny tsy fahafoizantsika menakavy amin'izao fiarahana amin'ny fikambanana revay biblika izao. Ho anareo izay tsy maharaka ny fandaharana tany aloha tany satria betsaka ny ateo faraparany taty vao manaraka dia manontany amin'ny fandarana tany aloha dia azonay atao tsara manome fandarana ho anao. Fa ny tsara indrindra raha manana fahafahana miditra amin'ireny cyber na manana connexion ao an-tranonao reny ianao dia miditra amin'ny YouTube fotsiny ianao dia soratanao eo amin'ny barre de recherche ny YouTube eo zany hoe revay biblika dia mipoitra eo daholo ny fandaharana rehetra ny sary nataon'ny fikambanana revay biblika na tsy amin'ny télévision zay ampiatranonao anay ty ary. Raha toa ka tsy manana an'izay fahafahana izay moa ianao dia araka ny fanambaranay tany aloha tany dia afaka mifandray tsika dia ataonay amin'ny alalana CD na ataonay amin'ny alalana carte SD reny dia omenao fotsiny adresinao mazava tsara dia afaka tonga any amin'ny toerana samihafa izay misy anao satria voarainay reny tatitra alefanareo reny any ambany vohatra sy any ampitan-dranomasina samihafa nareo amin'ny alalan'ny adresy mail dia mandray dia voaray anay tsara reny ary raha tianareo ny hoe ho tonga any ny fandaharana tany aloha tany dia aza misalasala mihitsy raha tsy manana an'izay fahafahana amina connexion zay fa dia omenay anareo amin'ny fitiavana izy ireny satria dia fahamarinana sy fampizarana ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana moa no ifampizarantsika ao anatin'ny 30 minitra eo isaky ny tonga ny ora tahak'izao. Teo aloha isika dia namarana ny fandaharana ny amin'ny hoe voatendry hanao inona isika. Ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta tao amin'ny filazantsara ny Matio 5:20 namarana antsika azy ny amin'ny nanambaranay tsotra hoe ny akamona dia anisan'ny zavatra fady eo anatrehan'Andriamanitra ilay naharan'lanitra sy ny tany. Nambarantsika tao anatin'ny fanoharana nataon'i Jesosy eo amin'ny filazantsara ny Matio 5:20 io ho antsika izay nanaraka ny fandarana teo aloha zany fa Andriamanitra dia manome hery atsika hiasa, mila miasa fotsiny tsika arakarak'izay Baiboly moa tsinona le resahana dia mety kokoa ny fomba fiteny ara-Baiboly hoe mila miasa tsika arakarak'izay destination nalendrerantsika. Fa raha misy olona tsy mino Baiboly sanatria ny vava nefa sendra miaina an'izao fandarana izao dia le naharin'ny lanitra sy ny tany miantso atsika sy manendry atsika olombelona hiasa arakaraky ny vocation ananatsika. Ary nambarako tsara tamin'ny fandarana teo aloha fa Andriamanitra dia manome ano hery asa ary nambarako tamin'izany fa nasanatry ny vava ao anatin'izay fomba fijery amin'ny fanambaniana asa na asa trano na manasa fiara na mekanisien na tsy fantatro zay sokajinasa misy anao iaho enao miasa amin'ny fonao enao miasa amin'ny herinao enao miasa tsy manao kitotoa. Zay no ilain'le Andriamanitra naharan'lanitra sy ny tany dia vonona izy ny tay anao. Taty amin'ny fahasoavana zay mijerevantsika zay fa io fomba fijerin'Andriamanitra manindry ny olona miasa amin'ny fony sy amin'ny herin'io dia tena toetra an'ilay Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny ary vonina amindra an'izany toetrany zany ao anatin'ny olona zay ny foroniny mila miasa isika amin'ny fotsika amin'ny herintsika. Mila fadina ny akamoana eo amin'ny tontolo rehetra zay anatanterahanaao ny asanao. Fa na inona ataonao ny apôstôly Paoly tamin'ny epistily zay soratany natany Kolosia natany Korinto ho amin'ny fiangonana ny Akaia zany dia ataovy tahaky ny an'Andriamanitra ireny zavatra rehetra ataonao reny fa raha ataonao tahakinao an'Andriamanitra reny
tamin'ny epistily zay soratany tamin'ny fiangonana tamin'ny Kolosia, dia Andriamanitra no anome lova ho antsika rehetra, amme lova ho antsika rehetra, ho valon'ilay fanaovantsika n'le asa amin'ny fotsika rehetra ho tahaka ny an'ilay Andriamanitra narinlanitra sy ny tany. I Mosesy ohatra, raha mamaky ny bokyny Deutéronomia toko 9 isika, izay ngamba no anomboako an'izao fandarana faharoa izao, sady mamitina ny fandarana teo aloha ihany aho an'izay sendra tsy naharaka an'izany fandarana izany dia zao ny fanambarana lazain'ny Mosesy eo amin'ny bokyny Deutéronomia toko 9 dia etsy amin'ny andininy 17. Eo amin'ny andininy 17. Hoy Mosesy, Deutéronomia toko 9 andininy 17. Fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao, fa izy no manome anao hery hahavory harena mba haoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Hoy ny Baiboly, taka izay fanoharana nataon'i Jesosy Kristy teto zany, datra ny filazantsara amin'ny Matteo toko 5:20 izay nofitiniko teo, no manome hery asika havory harena, hitazomana ny fanekeny aminao, dia omeny hery anao havory harena. Ary eo amin'ny andininy 17 amin'io bokyny Deutéronomia dia miteny hoe tandremo fandrao ianao eritreritra hoe ny tanjako na ny herin'ny tanako na havoriko zao harena rehetra zao. Andriamanitra ny avo indrindra, Yadon, izy no manome anao hery havory harena. Tsy niova zany lay toetra n'lay Andriamanitra, satria io Andriamanitra nandefa ny Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta nanao any fanoharana ao amin'ny Matteo toko 5:20. Io Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta io no Andriamanitra naniraka amin'ny Mosesy hamoaka ny zanak'Israely hiala tany amin'ny tany Egypte. Io Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra Mosesy io ihany no Andriamanitra izay nandefa ny fanahy, niteny tamin'ny alalan'ny apôstôly samihafa ka nilazan'ny apôstôly hoe rehefa miasa isika, rehefa manao zavatra isika dia mila ataontsika amin'ny fotsika rehetra. Ka hoy aho hoe ny akamona, ny fahalainana, ny amin'ilay atson'ny tolo hoe ny mitatany malemy amin'ny renam-pangady dia tsy toetra-paombiaza. Raha te aomby ao anatina fiarina, misy fitahin'Andriamanitra isika. Ny alalanao zany, ny alalanao hoe inona no sehatrasa sy ampiarina loharano narena tokony ikelezanao aina dia izay vitany ny herinao. Fa tsy hoe ity olona rehetrarehetra ity amin'izao vanim-potoana izao ohatra miketriketrika na mitady tsy fantatro, resaka informatika zao no malaza, resaka fivarotana tomobile zao no malaza, resaka tika zao no malaza, tsy fantatro. Dia andehany koa ianao niazakazaka satria hoe ireny no mampanakarena aingana sanatriavin'ny va. Efa nambarako teo aloha fa tsy miasa tsika tompoko mba hanakarena, miasa itsika satria izay ny toetra n'lay Andriamanitra nahary antsika. Fa ny fananakarena, ary izay nambarako ihany teo amin'ny fandarana teo aloha teo, dia lova, fitahina, tsy azo ny fisasarana apina izany zavatra izany. Ka na ianao zany na sanatria ny vava marary lamosina na miviky alà, fa tahiny le Andriamanitra narinlanitra sy ny tany ianao hoe ianao dia ataoko baby sister sa ohatra hoe mpitaiza zaza zany, dia za miteny anao lasa omen'Andriamanitra hery ianao avitan'io asa ataonao io. Raha efa eo am-piaratananao ny fanambinana, ny fitahina, ny harena, dia misy fampitandremana eto tenenin'ny Mosesy ny hoe tandremo fa tsy ianao zany no nahatonga anao nanana an'ireo harena ireo, fa noho ilay Andriamanitra nitanao dia nanome anao tanjaka, nanome anao hery, dia nahavory an'ireo zavatra
ireo ianao. Apetrako tsara zany fa eo anoloan'ny lenarin'atra sy ny tany sy eo anoloan'ny baiboly ny fananakarena dia tokony zavatra naturel. Eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, eo amin'ny fiainantsika miasa, tokony zavatra naturel. Tokony zavatra tsy tadiavina nakatrahana fatratra. Tahaka ny ataon'ny olona amin'izao vanim-potoana izao zany ny fananakarena, fa tokony zavatra naturel mandeha ho azy eo amin'ny fiainantsika. Rehefa tanterakitsika ny sitrapony ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany hoe tia ny vocation destiné hanao an'ity siatrasa anankiray ity, dia ataoko tahaka no an'Andriamanitra izy ity fa tsy amin'ny fimonomononana na amin'ny fahalainana, dia za miteny anao ao ambadika izay. Zay ny ara-boajanahary ao anatin'ny tontolo arak'asa, tsy maintsy tahily le naharinanitra sy ny tany. Ny asanao sy ny tontolo mpiarinao dia mavory arenao ary afaka tonga mihoatra n'izay tanjona eritreretanao ao anatin'izay tontolo mpiarina izay. Resantsika moa zany tontolo mpiarikarena izany satria hoy isika hoe io amin'izao vanim-potoana ny tonjato faran'izao no maromotra sy malaza-dala amin'ny olona ka mahatonga na dia ao amin'ny sehitra ara-pivavahana sy eo amin'ny tontolo ara-pivavahana dia iketriketrehany olona sy everan'ny olona ao anatina zavatra mamofady ny ao amin'ny sehitry ny fivavahana. Ka novelantsika tsara teto zany to anatin'ny fandarana maromaro zay ny anjara toeran'ny olona tsiraray avy ao anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny tontolo arak'asa. Fitianko ao anatin'ity fandarana faharoapolo ity zany dia iverina isika ao anatin'ny toetra ny mpitondra fivavahana ao anatina fiarikarena ny amin'ny ity fametsipetsena na hoe fitondrana ny fitadiavam-bola ao anatina tontolo mpivavahana ity, ary marikoriko sy mahasotra sy mantohina ny mandresy mahafantatra fa zay olona rehetrarehetra lanilany fiainana ozy ny fitenin'ny tanora zay tsy mahita zavatra atao dia lasa anao mopera, anao pasteur, anao evangelistra, ohatrany hoe lasa fitadiavam-bola ny sehatra ara-pivavahana amin'izao vanim-potoana izao, na dia tsy destiné na dia tsy manana vocation amin'izany tontolo fitondrana fiangonana zany aza ny olona maro amin'izao vanim-potoana izao. Ary ny fiangonana zay miroborobo ara-olona koa amin'izao vanim-potoana izao dia ny fiangonana zay mampanantena ny olona vifatsirina, fiainana tsotra, fiainana moramora, fiainana tsy miasa mafy dia manan-karena aingana, dia izay no mahatonga ny olona voafitaka araky ny lazaiko tany amin'ny fandaharana fa 5 tany hoe voafitaka ao anatina fanaovana rakim-boady ny olona, voafitaka ao anatina fanaovana mpafolo-karena ny olona, voafitaka ao anatina firesahana tontolom-bola aman-karena ao anatin'ny fiangonana ny olona, satria lasa mitovy zany lay vision amin'izao vanim-potoana izao na ny mpitondra fivavahana na ny olona hoentina ao anatin'ny fiangonana hoe inona no mampanankarena aingana sy maharitra. Dia ambarako tsara zany fa tsy principe divine zany zay ny lalatsaina namorona an'Andriamanitra atsika olombelona zay miforoniny miaraky ny endriny. Tsindriko tsara fa Andriamanitra ny nahary atsika ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 2 no alalatsika fa Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Amin'ny bokin'ny Genesis toko 2 sy ny bokin'ny Jakoba toko 4 no miteny an'izany. Raha mamaky an'io bokin'ny Genesis io ianao dia rehefa noharian'Andriamanitra ny olona ho tahaka ny endriny ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 2 dia avy eo nafindran'Andriamanitra ny olona ao amin'ny tany anankiray antsoina hoe Edena. Paradisa tany moa ny antson'ny olona n'io sany Edena io, paradisa tany. Dia tao amin'io paradisa tany io ao amin'ny Genesis toko 2 manomboka eo amin'ny 4 ao amin'ny paradisa tany io zany na sany Edena, dia lazainy ny baiboly fa tsy nisy na inona na inona ny lainy raha lehilahy sy ny lainy raha vehivavy tao amin'izany sany Edena zany, fa na tsy nisy na inona ny laina tao amin'izany paradisa tany zany, ary tsika rehetrarehetra io matoa manompo an'Andriamanitra, matoa mba manao ny marina amin'izao vanim-potoana izao dia mba mino tsika fa ao ambadika izao fiainana tamin'izao dia mba handova an'izany paradisa izany. Ary ny bokin'ny Apokalipsa toko 2 ny toko 1 marimarina kokoa dia mampanantena mazava eo amin'ny 7 amin'ny Apokalipsa toko 2 dia ny 7 azafady afatry ny fiangonana voalohany zany tiako tenenina, afatry ny fiangonana Efesosy. Apokalipsa toko 2 fiangonana voalohany eo amin'ny 7 misy ny paradisa, ampanantenan'Andriamanitra n'izay rehetra mandresy.
matotsika rehetrarehetra mba manantena ho any paradisa de mino takan'izay sary nanehoan'Andriamanitra n'izany paradisa zany eo amin'ny Genesis 2:1-7. Fa ianao tiako mba anokana 10 minitra manokana hamaky ny Genesis 2:1-7 ka hatramin'ny farany. Fa tao amin'io tany paradisa tsy misy ilaina, tsy misy mahory. Ny olombelona zay miforon'Andriamanitra tahaky ny endriny. Fa mbola inona nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy tamin'ny Eva? Napetraka Andriamanitra tao amin'io paradisa io tompoko ny olombelona hiasa sy hitandrina azy. Asa razonao zany lalatsainy le narinlanitra sy ny tany zany hoe misy olona zany amin'izao vanim-potoana zao miasa fatratra satria maninona te tsy hanan-java mahory izy. Ao te hanan-karena izy, te hitiny eto ambonin'ny tany izy de efa miaina amin'izany hoe fiainana ao paradisa zany ary rehefa feno zavatra mamirapiratra ao an-tranon'ny olona ary rehefa manana ny tsy hananany sasany izy de mietreritra fa miaina ao anatin'ilay paradisa. Ianao zany ny tiako mamaly araka ny mahazatra antsika eto hoe raha ohatra ka hananana an'izany hoe paradis terrestre zany re olona na hoe eto an-tany ianao de efa miaina fiainana paradisa ary raha reny raha tsy fananana zava-mahory izany paradisa izany ianao zany no tiako amaly ny fanontaniana hoe maninona ny nasain'Andriamanitra ny asa i Adama tao a-paradisa tao amin'ny say edeny nefa efa tsy misy zava-mahory zany lalatsainy zany no miteny amintsika zay mandova be, zany lalatsainy zany no miteny amintsika zay zanakam-panan-karena, zany lalatsainy zany no miteny amintsika zay nahazo arena tapaka ka lasa ka miasa rehefa avy eo hoe re olona na any a-paradisa aza ny olombelona mihitsy ny destiné hiasa. Voatendry hiasa amin'ny tanatsika atsika olombelona ny foron'Andriamanitra satria karaktera na toetra n'ilay narilahitra sy ny tany zany ary tokony hifindra ho azy. Raha miteny amin'ilay mifindra koa de hoe imiter le tiako tenenina, imiter automatique. Alain'ny olona tahaka automatique zay le toetra n'ilay narilahitra sy ny tany zay hoe na tsy manan-java mahory ianao na de efa nandova arena be ianao, mila miasa ianao, mila miasa amin'ny tananao ary rehefa miasa ao averiko tsara atao amin'ny folo izy. Zay tanjaka sy aromen'Andriamanitra anao eo ataovy hiasana ao anatin'izay destination na zay vocation nomen'Andriamanitra anao. Resantsika lava eto moa zany resaka vocation sy destination zany fa betsaka ny alalana na de efa niteny tamin'ny ampahany teo hoe alalanao hoe voatendry hanao inona ianao. Any amin'ny bokiny Isaia 1:10 any misy ny faminaninany amin'ny famonjen'Andriamanitra ny zanak'olona fanondroa indray de fantatsika tsara amin'ny alalan'io faminaninany amin'ny Isaia 1:10 io fa any a-paradisa ny olona fa mbola miasa ny olona any re olona, mbola miasa ny olona. Ary fantatrao tsara fa Andriamanitra tsy manan-java mahory fa Jesosy avy Nazareta de niteny fa ny rainy de mbola miasa sady mbola miasa mandraka ankehitriny nefa izy Andriamanitra inona moa ny ririn'Andriamanitra re olona. Raha ohatra koa miasa tsika mba hanan-karena dika zay mila alana ao anatin'ny fisainatsika olombelona mitady an'Andriamanitra mihitsy amin'izao vanim-potoana zao hoe miasa mafy mba hanan-karena na miasa mafy mba ho tonga olona ambony sy mirapiratra sy avaka eto amin'ity tany ity ozy hoe tsia ny fananan-karena averiko tsara. Zay ny principe hiavahantsika amin'ny karazam-pivavahana samihafa izay mitady arena amin'izao vanim-potoana zao satria matahotra an'izay tenin'ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty izahay ao amin'ny Timoty 1:9 de miteny mazava ny apôstôly Paoly afatra nomeny an'i Timoty hoe amin'izao andro faran'izao ny olona raha misy te tsindriko tsara raha misy te hanan-karena de manindro na ny fanahiny amin'ny alahelo be ny olona raha misy te hanan-karena zany hoe ilay filanana-karena zany le envie hanan-karena satria averiko tsara fa tokony naturel tompoko ny fananana arena raha manana le Andriamanitra narinlanitra sy ny tany isika tokony naturel zany. Ianao zany miasa io zay no mahatonga ny olona fiten'ny tanora moa eo amin'ny 5 taona eo ny tanora lay fidifidy asa de fiten'ny tanora mihitsy ianao ty de mahakorelinasa mihitsy le olona le androany izy miasa atsy raha pitsa izy miasa atsy raha afaka pitsa izy miasa atsy inona moa mahatonga ny olona tsy tamana eo amin'ny asa anankiray na asa teny io na miasa aman'olona satria tsy hitanao tsony hoe ty olony ty ve mpivarotra inona
fa zay eritreretin'ny olona hoe zany le resako tany aloha tany hoe occasion d'affaires amin'ny mamay an'ny olona amin'izao vanim-potoana zao a fa tsy mafantatra tsony ny hoe opportunité eo amin'ny fiainan'ny olona fa mamonjy ny occasion d'affaires samihafa. Inona no mahatonga ny olona mamonjy an'ireny occasion d'affaires samihafa reny a te manana envie te hanakarena ny olona. Fa za zany de miteny atsika izay efa matoky amin'ny fiarahana eto amin'ity fandarina ataotsika ty hoe izao fandarina irantsika zao le olona de tsy zany a fa mandeha ara-boajanahary, mandeha amina lalana ara-dalàna ny fananakarena ao anatin'izao a fandarana irantsika zao. Inona zay ara-dalàna zay? Na veriko, na mamafa tokotany, na mamafa trano, na manaza automobile, na directeur, na PDG, na actionnaire amina société matanjaka, tsy haiko zay tontolo misy anao a raha zay ny vocation anao satria atovy fotsiny. Ohatrany nataony Adama sy Eva, tsy nanan-java mahory izy tao amin'ny saedena satria ao paradisa izy no mipetraka, fa niasa izy, nitandrona azy izy. Ary tsika rehetrarehetra io koa averiko tsara, tsika rehefa tonga any paradisa tsy anganongano ohatrany tenen'ny olona hoe rehefa tonga any paradisa ange tsika de tsy manao neninona tsony fa miteran'Andriamanitra fotsiny. Tsy zany ny tenen'ny faminanina ho resantsika manaraka moa zany a, fa nofinofy zany tenen'ny olona zany fa na tonga any paradisa tsika androany. Tonga any paradisa ianao afaka 100 taona, aorinany afatesanao zany, arak'le inonao zany teneniko zany a, tonga any paradisa de miasa ianao any. Aveko ny Isaia 2:10 sy ny Isaia 5:10 sy ny 9:10 no miteny fa miasa ny olona na any paradisa azy miasa. Ary zay mahatonga ny baiboly teny eo boky mitotena fa ny olona io ange mitsahatra amin'izay tsy sasarany de niasa manaraka azy a miasa ny olona na de any paradisa tsy ndreko tsara zay. Miasa ny olona natao paradisa azy. Mila miasa ianao na mpanan-karena, mila miasa ianao na mahantra fadiran'ovana, mila miasa ianao na nandova amina miliary, mila miasa ianao na tsy mahay mamaky teny sy manoratra, mila miasa ianao. Fa raha ataonao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny sainao rehetra tahaka ny ho an'ny tompo, ny asa ataonao a dia havory hareny ianao. Tahaka an'izay nambarany Jesosy avy any Nazareta tao amin'ny Matthieu 5:20. Satria zany ny antsoina hoe mpanompo tsara sady matoky, tsy kamo. Zany antsoina hoe mpanompo tsara sady matoky a, ary rehefa vitanao zany sitrapon'Andriamanitra zany de lazaiko aminao marina de marina tokoa fa zay anana de mbola anana ihany, fa zay tsy manana satria kamo miasa kelany anany aza ho Jesosy ny kely ananany dia ho alana amindray de omena zay fa manana lay nazoto a miasa. De zay le valiko ty omena Andriamanitra n'lay mazoto a miasa. Ka hajanony zany ny frère ihany fa ny fiatomboany fanombanao tena any amin'ny boky io abolana de miteny ny baiboly hoe ny fiatomboany fahasimbana de ny frère ihany. Ka tsy fantatro na manana 4 miliary ianao na miondana voly ianao na tsy fantatro zanakam-panan-karena ianao satria nanao bois de rose ny ray aman-dreninao de voadifotra teo ampangalarina bois de rose de nao no mandova azy, tsy fantatro hoe tsy fantatro ianao mety ary fa anaty conteneur tsitsy amin'ny volanao napetraka, tsy haiko ny vola rehetrarehetra miasa ao amina banque première anankiray mety anareo menakavy a raha miaina an'izao fandarana zao anao de averiko destiné hiasa tsika, destiné hiasa tsikototoa fa hiasa amin'ny herintsika, hiasa amin'ny tanjaka tsy nomeny le Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany atsika satria averiko any amin'ny fahasoavana tompoko. Rehefa namaky ny boky Efesianina teto isika de any amin'ny boky ny fahasoavana tendrena hiasa ny olona, tsy hoe anakare fa tendrena hiasa ny olona mba hisomeny izay tsy manana. Tany a-paradisa ny tendrena hiasa ny olona tsy hoe satria sao tsy mihinan-kanina ka andeha hirahira hoe olo mihinan-kanina ka miasa tsy mijanona, no, tendrena hiasa ny olona satria zay ny toetra n'ilay naharinlanitra sy ny tany tokony imité automatikany amin'ny olona ara-dalàna na olona normala izany zavatra izany. Ny ahy zany averiko tsara ao anatin'ny baiboly tompoko tsy misy verset biblika milaza na iray azy hoe raha te hanakarena ianao de mivavaka mafy na mivavaka tsara na mivavaka be, raha te hanakarena ianao de manaova fifadikana, raha te hanakarena ianao de manaova fanatitra fanalam-boady, raha te hanakarena ianao de tsy haiko ina avy ny eritreretin'ny olona hoe am'izay mety ny arena, tsisy an'izany ao anatin'ny baiboly. Ary na miasa ataonao eo tsy misy an'izany zany hoe ino misy pasteur anankiray a satria manompo an'Andriamanitra izy de lasa mpanan-karena, tsy misy an'izany. Fitahinany mampanan-karena hoy ny oabolana 5:10
andiny 2020 nivakitsika teto tamin'ny fandaharana teo aloha ary tsy azo ny fisatsarana ampindro zany na iza na iza le mitady dia nampy ny areny zay lova leo anatrehan'Andriamanitra dia mirary raha mirary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta mba tsy ho fitan'ny olona ao anatina hoe fiainana tsotsotra sy ny fivavahana ianao efa presque fantatrao konkoa moa zany ny atsona hoe mpamitaka raha amin'ity tontolo karena ity no resanako dia ianareo manan-karena sy ianao nandovabe mesaha amin'ny fonao rehetra ianao mahatra vadiran'ovana sy tsy nandalo fianarana mesaha amin'ny fonao rehetra fa ny tompo no andraisantsika rotota lova ho valiny manaraka indray tsika miaona mandraisa tena fitahina ao amin'ny lenary lanitra sy ny tany veloma tompoko